Tsika rehetrarehetra manaraka ny fandarana passion d'ado ito fahita lavitry ny Kolo TV indray amin'izao fotoana izao. Eto ilay fotoana iarahantsika amina tanora anankiray manana talenta miavaka, efa manomboka misongadina ihany koa, nefa mampahafantaritsika manokana izy ato anatin'ity fandarana ity. Anisan'izany izao ity tovolahy anankiray ity izay hita hoe manana talenta tokoa izy eo amin'ny feo sy mozika. Efa hitahitantsika matetitetika teny ihany izy, fa androany izy ho fatapataritsika bebe kokoa. Ndao ary araka avy hatrany amin'ny Teddy. Again and again. I love you, baby. Whoa, whoa. Yeah, Efa maromaro ihany isika no mahafantatra ity tanora mpakafy mozika ity, dia tsy iza izany fa Teddy moa zany anahy koa Teddy Prezo. Tena anarako anaty copie mihitsy fa ny olona moa manontany hoe sao dia anaram-bositra. Fa tsy manana anaram-bositra fa tena Teddy Prezo. Dia ny fiantson'olona na Teddy. Fa rehefa mivoaka any amin'ny ville na hoe any am-pianarana Prezo ny fahafantaran'olona anahy. Mombamomba koa za Lamatoa, zanaky mamanay voalohany. Zay efatra mianadahy dia vavy daholo ry zareo zany. Dia ny passion koa mihira, dia ny mitendry, dia ny manao baskety. Milomano tanteraka ao anatin'ny tontolo mozika tokoa i Teddy, ary tsy vao izao ihany fa tao anatin'ny tontolo nanabeazana azy hatramin'ny fony kely mihitsy no efa nilomano tanteraka tao anatin'izany fitiavana sy fiangalinan'ny mozika izany izy. Nanomboan'ilay mozika antsika taona nanomboka ny lalao mozika. 6 ans zany nanomboka ny lalao mozika dia percussion nataoko voalohany. Dia nandeha ny fotoana dia nanomboka namorona. Dia rehefa nanomboka namorona dia tsy maintsy nitendry zavatra melodika zany, tony gitara tony. Dia rehefa avy eo nandeha teny ny taona dia efa taona nidirako tao anatin'ilay professionnalisme tena professionnel zany amin'izao. Zay moa ohatran'ny famille efa io mozika daholo no manana zay zavatra zay mihitsy ny famille anay, hatrany amin'ny reny be, dada be, zoky, pira daholo zany no atao aminay. Fa zareo tamin'ny fahazazany tena mbola zaza kely ohatr' izao dia ampandiziny le efa manao mozika reto zany dia efa mandeha ho azy eo aminy. Dia efa ohatran'ny misy fotoana zay izy, efa ohatran'ny hoentin'ny olona mandeha mihirahira ohatran'izany. Dia efa raha amikoriana mihitsy le izy zany. Fa tamin'izany kosa dia mbola ny filalaovana ny zava-maneno nahaliana azy, indrindra fa ny percussion, satria izany rahateo no efa zava-maneno manavanana ireo fianakaviany ka tsy nanano sarotra ho azy ihany koa ny mianatra izany. Ny percussion tsy nisafidiako fa ohatran'ny hoe tonga dia haiko azy le izy. Tonga dia za zany manana ataoko hoe basique rythmique atao anatiko. Tonga dia manao rythmique na kapoka moa fitendrinay tamin'ny mbola kely. Dia tonga dia mitendry kapoka be dia hitan'olon-dehibe hoe ohatran'ny hafa kely le zavatra nilalaoviko. Dia rehefa dia nisy mividy aponga. Mamanay zany nividy aponga anaty amin'io dia nitendry aponga teo nanao percussion. Dia ohatr'izay tsy nisafidiana ilay izy fa tena tonga dia natolotra. Tsy dia nisy raha teo ihany koa raha ho an'ny Teddy ny fianarana manokana izany mozika izany, fa efa tao anatiny ilay fitiavana sy fahaizana ka ny bazy ihany no tsy maintsy nianarany. Ny ankoatra izay kosa dia nampianatena ihany Teddy. Fianakaviana aloha zany no marihana hoe artiste daholo, musicien daholo, mpanao mozika daholo zany ohatra nonina hoe Rami Frank, dia misy an'olombelo Rikiko, Dadatoa koa sokony mamanay. Dia ohatran'ny hoe ny tena mijery an' zareo tamin'ny mbola kely moa tsara kosa izy zany dia sady nianatra namorona sy niezaka ohatra. Ohatran'ny nampianampiana tena zareo ireo satria nisy fitaovana atao ohatrany misy an'ilay pira araka ilay lazaiko teo dia manao ampiana-tena velively epongeny miara-mihirahira eny fa tsy dia tena hoe nisy formation be hoe.
hitantsika amin'izany fa dia mikoriana ao amin'ny mihitsy izany fahaizana mozika izany. Fa araka ny nolazainy dia ny fitendrena ny tena nanomboany fa mba inona kosa ary nanosika azy ho lasa mpihira. Natonga niny resaka relation le izy. Ny tena moa zany rehefa mivoaka any dia mifanekasera man'olona be da be, surtout musicien, chanteur, artiste zany. Dia rehefa mivoaka teny dia somary tany anatina urbane ny tena nidirako kokoa zany resaka tanora ny tena koa moa tanora. Dia nanao R&B dia rehefa avy eo le izy taty aoriana namorokivy dia nahita ny olona mety le izy dia nitohizana moratra amin'izao fa ny talenta mitendry ezana fusionnena ao anatin'le zavatra atao rehetrarehetra. Raha mitamin'ireo fianakaviana izay azo lazaina hoe artiste avokoa dia niavaka tanteraka ny gadona izay misafidiany Teddy. Inona kosa ny anton'izany safidy izany? Ny mozikako mahalalaka be aloha zany fa ny fahafantaran'olona anahako dia manao heure de musique dia manao R&B. Araka ny teniny dia teo amin'ny 9 taona teo izay no nidiran'ny Teddy teo amin'ny sehatry ny Matianina Ramozika. Tsy tonga ho azy teo nefa izy fa betsaka ireo dingana, ireo sedra, ireo olana mety nosedrainy. Be da be aloha ny galera tena nahazo anahy surtout tao anatin'le R&B satria miara-miasa amin'ny organisateur be da be dia rehefa manao tournée any ivelany ohatra hoe tany Ambatondrazaka zao dia nitsoan'le organisateur tamin'izay dia tany very tena hoe very ianao fa nisy tombony no zany satria nisy olona mpakafy izay nanampy anahako tamin'izay dia sorako manokana ry zareo tany nanao tsy paipaika hoe aloha le ria lefa mody satria tena tsy nahazo nakase tamin'izay na tonga dia nitsoka izy nefa izay nanao tao amin'le stade tao Ambatondrazaka ville feno io stade io dia Céline Jimo niaraka tamin'izay dia napalahelo fa ny anahy fotsiny zay ny teneko amin'ny organisateur hoe rehefa mba miara-miasa amin'izay moa zany olona simple sady olona tsy dia tena hoe makasarodravatsa dia aloha mba asiana ajany le satria ianao raha ohatra anazy zao tena olona simple be tsy sarotra dia ohatra ny ararotin'ny olona foana fa misy kosa nefa ny olona tena respect anao amin'izay zavatra. Amin'ny ankapobeny aloha izy mahafinaritra fa misy koa ny olona tsy mi-accepte anao amin'izay maizy anao zay zany. Dia ohatra anahako zao ohatra ny hoe miady aman'olona matetika ety satria misy migafy. Za aloha zany reny tsy accepteko mety hoe raha manopy izy mety hoe mbola tsy miteny fa vao vetivetika zao nisy nitoraka tato teo avelany teo dia namaly dia ohatr'izay le olona mihitsy zany indraindray ohatra misozy estime hoe bandy kely io zao le kifa mipetrapetraka ety fa aloha andramandrama ohatr'izay dia reny aminahy indraindray tsy dia tiako loatra. Tsy ny ratsy ihany nefa no hitany tao anatin'izany fa indrindra fifaliana miaina ny fitiavany dia ny mozika izany ary betsaka tokoa ireo nanamarika azy tao anatin'io sehatra io. Dia ny zavatra nanamarika anahy tao anatin'le fataony io resaka tournée nanao tety Madagasikara zany Teddy Prezo mihitsy io dia niaraka tamin'ny namana be da be ny nafinaritra dia be da be ny nampalahelo ohatr'izany dia ny tena nanamarika anazy zao vao vetivetika teo zao zay nanao tao amin'ny 10e anniversaire Marion dia afa-po fa nafinaritra niaraka tamin'ny vahoaka ny Antananarivo. Efa miaraka izay mitsama tena hitako nisy andro izay mitsama zany nanao concert izay mitsama tao nisy cabaret zay dia misy moa zany efa le monsieur télé manao an'le le fusion any R&B dia misy efa manao cabaret zay dia somary miova filinina kely izy zany somary manao gasigasy zay mitsama
dia efa tafiarak'izay a tena misy fusion zavatra hafa mihitsy heninao zany misy hoe loko hafa e ohatra hoe muzika zao apetrakintsika hoe amin'ny plasy ohatra hoe milalao sol zao hoe milalao sol fotsiny dia efa zay milalao sol dia mahita karazana fusion muzika ohatra ny hoe somary lalindalina kokoa akoatry ny muzika mihitsy zany misy tena hafa e tena misy muzika hafa zany misy kanto hafa mihitsy zany ao anatin'le izy fa tao anatin'izany tontolo izany inona ary ny tombontsoa sy fiantraikany ny fitrandrana izany filomanosana tao anatin'ny tontolo mozika izany amin'ny fiarahamonina zany tonga dia lasa nomeny respecten'ny fiarahamonina be zany le izy hoe aika ity bandy kely ty any tena nofosan'le ry dia tany ampianarana koa le izy nisy fitraikany hoe ianao zany raha vao misy fety sekoly événement ampianarana dia ohatrany tonga dia ianao ny alain'ny mpampianatra sy ny lehibe tao ampianarana voalohany aloha dia fahasalamana mahasalama hitako hoe mahasalama anazy ny mozika tsy dia mandeha dokotera izay dia manarakarak'izay le izy safidiny zany hoe tsisy zavatra simba mihitsy ny anatiny olona raha voatoerinao amin'ny safidiny dia manimba fahatelo farany za mampahery azy foana hoe toy izy io fa zay zavatra ilofosana zay no ahafahany mahita tombontsoa izy am'izay na hita tombontsoa amin'izy raha famanofana izy satria arak'le teneniko ty izy zaza tsy dia tia nianatra izy dia ny anazy ampianariko mihitsy izy hoe be dia be koa nge ny olona nianatra fa nefa tsy dia hoe fa Andriamanitra mahay matafita ny olona araka ny zavatra zay miasa ao anatiny hitako hoe mahazo aina izy am'izay zare ohatrany hoe zareny ndrendreny ohatrany comprendre azy zay aloha dia efa zava-dehibe fa ny fiarahamonina mihitsy satria zavatra lalina be zany zavatra resahako zany tsy voatery hoe zay matafita amin'ny hafa no atafitanao fa maiza mitrandraka nyzay ao anatinao fa tahaka ny zavatra rehetra tokoa dia mety hisy lafiratsiny ihany koa izy io le teneniko azy zao ny tandreny fotsiny le mihebohebo le fihebebona zany tena manimba raha fa mbatafita jerevo zay tsy lasa lavitra raha fa mbatafita ao amin'le zavatra aza manao akilabao artiste mitovy aminao zany fa toseho fa misy le artiste mampanazay toepo zay hoe ty toatra nytady lasa no za ty fa tonga dia R&B ohatra zareo samy mpanao R&B zao dia mety manana zany toepo zany fa izy ampianariko foana hoe aza manana an'izany fa lafiratsin'izay ianao ihany no potehan'izay indray andro any misy fotoana sarotsarotra satria nisy fotoana izy eo amin'ny fianarana dia indraindray izy morona be any dia dinidininy ny fianarana fa raha fa manomboka mahafantatra ny ray aman-dreny mitaiza zaza mpanao mozika fa mila manaja ny safidiny zaza koa ianao indraindray dia manokana zao izy tsy tany amin'ny stylo tany mihitsy izy fianarana zany izy tsy dia tena tany ny tena nahitako azy fa atao mozika izy hitako hoe miaina be alezy be tao zany moramora ny tezako azy kokoa tsy dia be dia izy tao amin'ny mozika no tao amin'le fianarana fa raha hiverina eo amin'ny mozika izay vo izy ny dedi isika nafantarany maro azy dia tovolahy-mpiangalin'ny gadona R&B itedi fa ny tena nampiavaka azy kosa izay tsy dia be pahalala ihany koa dia ny fanaovan'ny world music inona tokoa moa izany ary manao ahoana world music le mozika miaina hitanao hoe tony zavatra tony mozika tony zavatra miaina hitanao misy énergie zany zavatra fa le R&B manko ohatrany hoe tonga dia tononkira ny enona dia resaka mélodie fa le world music zany mozika hitao hoe misy arrangement bebe da be kokoa misy structure tontolo ny mozika iray izay tena hita fa tena vao maika ahitana ny talentany dedi ary hita tokoa fa rehefa tahaka izao izy dia misy masoandro miposaka hafa mihitsy hoy nono zay efa manao mozika dia manao zavatra ampitiavana be efa hatramin'izay mihitsy zay efa manao zavatra dia ataonay ampitiavana zay zany tsy voatery hoe mila intérêt na ohatra zany fa ataonay ampitiavana le zavatra dia iainanay dia ataonay ohatran'ireny miaina ireny hoe milalao vovoka dia miaina dia mijery masoandro
ohatrany hoe mivoaka ny masoandro maraina dia ohatr'izay zay fa mivoaka ohatr'izay zany zay fa mamoaka zavatra hoe mivoaka ny masoandro maraina dia efa manao muzika zay dia mivoaka ny masoandro na efa tonga maraina ohatr'izay ilay izy. Fa manao ahoana kosa ry aloha Teddy amin'ny ankapobeny? I Teddy zaza mora tezaina be mihitsy, anakefatra ny zanako dia izy ny tena mora tezaina. Izy tsy dia olona sarotra mitady zavatra sarotra, fa izy koa nefa manana an'le zavatra ao anatin'izay koa raha fa hoe zay dia zay fenao fotsiny zany mareny dia mila mahay mandray foana hoe aty amin'ity côté ty mahazo mandefitra, fa ato amin'ity côté ty tsy mandefitra. Dia zay foana aveko foana ny safidy Andriamanitra ary Andriamanitra nanaja ny safidiny olombelona amareny koa zany mila manaja ny safidiny Ny fahitako an'ny Teddy bandy miezaka Teddy anatin'ny mozika amin'ny fiainany Teddy miezaka mankatoy ny ray aman-dreny Teddy tia mivavaka Teddy bandendry leria mahafinaritra eo amin'ny fiarahamonina Teddy koa bandy mahitsy somary mahitsitsy zay Teddy efa miteny dia matetika tsy dia misy mpahazaka loatra le rehefa miteny satria le hoe miteny marina zany satria ny marina mantsy zany no matetika manimba an'le olona dia ohatrohatr'izay ilay izy. Misy andro moa zany zay sy Teddy nanomboka niaran'ny lalao fa izany tamin'ny 13 ans teo angamba zay nanomboka niaran'ny hira zay mitsama dia hitako misy fivoarana zany, misy fivoarana kely ery eo amin'ny resaka expérience na muzika, manana respect izy zany efa manao zavatra hoe tia ny tiako asongadina dia misongadina iny zavatra iny ary hitan'olona le izy dia tsapan'olona le zavatra tiany avoaka hoe tia le tiako avoaka dia hitan'olona le izy fa tsy miafina dia zay mahatonga le olona lasa hoe voadona dia lasa marary fo dia lasa misy combat indraindray lasa misy ady fialonany ohatr'izay bandy tsy dia be teniteny zay le ry zay mitsama fakahazo toetra be tsy mifanadiny mihitsy zay tsy mba mifanary zany na inona zany ny zavatra miseho satria ny zavatra ataonay mitsama zany zavatra miaraka zavatra mozika iray ihany le izy dia iarahanay manao zany le zavakanto mba ahafahana hoe mitambatra avoaka le izy ohatra hoe manampy ny fianakaviana le zavatra ataonay mitsama ohatr'izay zany mifanosika ao anatin'le resaka mozika. Fa ny azo tokoa ny vanikolakana ny tanin'andrininy tsara ka nisy ny nanohana azy tokoa ny reniny tamin'ny lalana rehetra izay nalehany. Ny fiainana an'izay moa fiainana tonga dia iainana fotsiny le izy satria fahasoavana efa tao anatin'le zaza le izy dia mila maimaina fahasoavana ny olona dia iainana ohatran'ny fiainana rehetrarehetra fotsiny. Za zao nampianatra azy mihitsy izy tsinona raha fa mamorokira dia ohatran'ny eo ihany indraindray amina manokana za miteny azy foana hoe tsy mbola zao ary le izy tsy tokony ho taitaitra ny olona manao zavatra, tsy tokony zao mihitsy le fotoana mampididozany sy ny artiste amin'izao fiaingany zao satria ka zao zavatra ataon'izao tsy mbola zao mihitsy ny fahitako zavatra tokony ho vitany amin'ny mahasoavana an'le izy dia mananatra azy foana satria na ny artiste tsy hoe eny ambony sehatra fotsiny fa ho tokantrano ianao mila hita mila hainao ny miara-miaina amin'izay ny amin'ny fiarahamonina ianao mila hainao miara-miaina amin'izay dia zay nananarako anazy ho vetivety mihitsy izy zao ny adiny divan'ny olona hoe zany zavatra zany azo evitena na star ary tokony ho mamin'ny olona foana ianao zany fa tsy hoe ny ambony sehatra fotsiny ohatran'izay. Fa raha tsy nanao mozika marina moa zany Teddy dia mba nanao inona? Nampianatra tsy haiko izay zavatra afaka nampianako za manko tia mifandray aman'olona be dia zay sy izay aloha izany momba ny Teddy fa amin'ny mahefa nandia lalana maro azy tao amin'ny sehatry ny mozika dia manana hafatra ho an'ny mpanaraka ny passion d'ado ihany koa izy sy ireo manana passion tahaka azy. Ny hafatra afaka omeko ny olona tia mozika sy ny eritreritra ny anao an'izy tia
dia ny hoe mozika maniky fa tsy volena. Le izy zany efa heninao foana hoe ao anatinao le izy dia aza miandry an'izan'iza fa ataovy fotsiny fa ny fiarahamonina no mi-apprécier anao zany hoe mety le izy dia ataonao. Fa ny zavatra tiako tenenina fotsiny hoe ezana mba kolotsaina ny atao zany fa tsy zavatra hoe kolotsaiko be da be ny kolo zavatra mety kolo miainga zany. Dia zavatra hoe misy hevitra sy misy afatra tiana pita foana atao antsika tanora zany. Fa le mozika manko misy hoe vakotra dia misy hoe mozika miaina. Dia fantarina mila fantarina zany hoe aiza ho aiza ny mozika miaina sy le vakotra. Za zao manao vakotra dia hitako hoe tsy voatery anao hira tononkira adaladala foana ao anatin'le izy fa afaka manao sary teny ianao afaka ohatrany any am-pianarana misy étape koa nefa le izy fa tsy tonga dia hoe tonga dia za teo etsy dia tonga dia eo fa misy galera rana mihitsy hoe mila jaly tomany fety ohatr'izay dia fampaherezana fotsiny hoe ataovy le izy rehefa fantatrao hoe ao le zavakanto. Fa ity indray ary ny anatra sy afatra ho an'ny Teddy. Afatra ho an'ny Teddy zany a dia za mampahery azy foana hoe toy izy manana tanjona foana rehefa manao zavatra dia aza misaraka amin'Andriamanitra. Ny afatra ho an'ny Teddy tohizana foana ny mozika dia tsy elana mihitsy io fa efa io ny ainantsika hatrizay dia nizaniza zany anakihana fa efa io ny napetrak'Andriamanitra ao anatintsika dia tsisy asakana io fa mila tohizana foana fa reo zany reo mpanao mozika rehetrarehetra nany ivelany io na tia Madagasikara io ahita foana ny zavatra ataontsika dia amin'ny alalany zavatra avoaka zany no ahitan'olona hoe tena mipetraka zany na ohatr'izay avy amin'ny alalan'ny ezaka no ahafahana manohy ny zavatra atao zay zany. Amaranitsika ity fandarina ity dia andeha kafe ity mozika amin'ny endriny hafa izay angaliany Teddy sy Nono ity sika. Where you Taratak tak ndugu ka parapak ndu paratak tak ndugu ka taratak tak ndugu ka taratak tak ndugu ka tanya lu zardena fen luk no funguna tam fayenje no titani usana agi irapi siga sama mais tiwani za fantim sifan mandubizani tanya lu zardena fen luk no funguna tam fayenje no titani usana agi irapi siga sama mais tiwani za fantim sifan mandubizani planety maintso fo ny tanjona reo tanongazanao lavina tariketra ho any gasikarany izany vakialinao mba lana ihany ny marina ka mba hainao io mo fa tsy mety ny manimany ala mitarika tsy fahasalamana ho antsika Katsagu ni dur tanet fanaovanao fanaka mba sy pôsy rovy atrano aty bois de rosy Katsaru ni dur tanet fanaovanao fanaka mba sy pôsy rovy atrano any akehitriny de lantaranaka ny biby lantaranana midy tany aloha zardena fen loka no fonona tamy fahendrenao ty tany Usana agi irabi siga zava maintso tsy hoaniza fantimy sy farany mandovy zany tany aloha zardena fen loka no fonona tamy fahendrenao ty tany Usana agi irabi siga zava maintso tsy hoaniza fantimy sy farany mandovy zany paratak-tak taratak-tak Taratak-tak ndugu ka Taratak-tak Oh
Parampapap, parapap, oh, yeah. Tanya loop, sardana fen look, no fundo na tamphanha gera onde tani. Irabit, siga sa pamais. Tana look, sardana fen look, no fundo na tamphanha gera onde tani. Usana irabib, siga sa pamais. Siwani zaman tim si vara manduvizani. Yeah, asa velão cima, minha atmosfera. Tangemo fani ala cine bib de arena. O meu lança que uni tudo. Deti mi cine tan lavavu. Yeah, asa velão cima, minha atmosfera. Tangemo fani ala cine bib de arena. O meu lança que uni tudo. Deti mi cine tan lavavulu. E tomni figenena. E tomni figenena. E tomni figenena. Oh, yeah, yeah. Tomni figenena. Когда на цара луку, yeah. No, 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 little did it. E tam ni figanin. Zay mombanty hita atsika mihitsy hafa mihitsy le fahitatsika anazy matetitetika nefa hita lavitra eny rehefa narana makaiky nefa momba azy aiky mbola manana mozika hafa gadona mozika hafa ihany koa izy iny dia zay momba ny tety be dia be ny lesona azo nitsoahana atao anatin'izay fandarana zay mety tamintsika rehetra izay manana passion ihany koa mitovitovy amin'ny azy zay ndray fandarana ho any an'io amin'ny herinana toy izao hiaraka eto ihany tsika miaraka amin'ny tanora vaovao indray veloma daholo.